zay mpamonjy anao, zay mpamonjy anao. Alina masina tonga ny mpanamboatra, indro teraka Betlehem, ny mpanjaka ny Jesem, zay mpamonjy anao, zay mpamonjy anao. Fifalina ny androany, fifalina ny androany, fifalina ny androany, Christmas soasoanao. Fifalina ny androany, fifalina ny androany, fifalina ny androany, Christmas soasoanao. Fifalina ny androany, fifalina ny androany, fifalina ny androany, Christmas soasoanao. Fifalina ny androany. Ubina injay, ubina injay, ubina injay, lai Jesus terakani. Asanja chinjay, asanja chinjay, asanja chinjay, lai mpamonjy terakani. Fifalina injay Christmas, fifankatiavana injay Christmas, fiadanana injay hoan'izay ankasitrahany. Fifalina injay Christmas, fifankatiavana injay Christmas, fiadanana injay hoan'izay ankasitrahany. Ubina injay, ubina injay, ubina injay, lai Jesus terakani. Asanja chinjay, asanja chinjay, asanja chinjay, lai mpamonjy terakani. Fifalina injay Christmas, fifankatiavana injay Christmas, fiadanana injay hoan'izay ankasitrahany. Fifalina injay Christmas, fifankatiavana injay Christmas, fiadanana injay hoan'izay ankasitrahany. Trartiandro tsy mahatsahala atsakale arasoa zay nidina tompo Jesoa ho tonga ola tahaka atsika mba handray ny sazitsika. Dia rehefa fatesana tavinota tsy arefesina. Anio ravoravo. Fa fiainana soa paradisa ao mandrakizay no omany no anao izay mandray ny zazana teraka io izay tsarovantsika anio.
koa manasanao andray azy aza raisina ho fazifazy fa mila mandray azy apo raha te hiditra ilay lapasoa. Aza ho isan'izay tsy mba mino fa ny zavatra hainy azadino fa tsy misy tsy hainy atao hainy hatraminy eritreritrao fa tsy misy tsy hainy atao indreo ary tantara iray ho fampatsiahivana anao fa tsy misy tsy hainy atao. Fato izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany ilay tokana mba tsy ho very. Rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Fato izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany ilay tokana mba tsy ho very. Rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Raio, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Izany no ikan'i Jesosy Kristy talohany nahafatesany teo ambonin'ny hazo fijaliana. Tsy nahafoy azy ty akory ny ray, fa izay ny lalana tsy maintsy hatrehany, izay ny lalana tsy maintsy halehany ho famonjenahy sy ho fanavotana anao. Ny ororo ny tany, ny tritra ny lamba tao amin'ny tempoly, natahotra torakovotra izay rehetra nanatrika teo. Fahafatesana mahatalanjona, fahafatesana hafakely. Andro vitsivitsy taorian'izay fony maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasany ireo vehivavy mitondra zava-manitra izay fanamboarana ary hitany fa indro ny vato efa nikidy niala tamin'ny fasany. Dia niditra izy ireo nefa tsy nahita amin'ny fatin'i Jesosy tombo. Nisy anjely niteny tamin'izy ireo manao hoe tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay efa nataony taminareo fony mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tany amin'ny mpanota homboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Toa mahagaga satria ilay Jesosy izay nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty any no namoy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana sy tokony ho gaga isika satria ny fihevitra tsy mba fihevitrareo ary ny lalako tsy mba lalanareo ny teniny. Te hanangananao Andriamanitra amin'ny andro farany, te hanome anao fahavelomana mandrakizay izy. Ka raiso ilay mpamonjy izay nateraka ary raiso ny teniny ho fiainantsika dia oka hafanafoa amin'ny asa fanompona. Fa raha manara-dia ny Kristy aho ary toy izany koa ianao dia azo antoka fa ho tian'i Jesosy tahaka ny Lazarosy. Ka tsy Lazarosy ihany no hatsangany tamin'ny maty fa nisy no hatsangany koa izaho sy ianao amin'ny andro farany. Teo amin'ny fahatelopolo taonany nanomboka ny asy Jesosy dia nisoa ny zava-mahagaga marobe, ny famahofahotao, ny alahelo sy ny zavatsoa. Itsy misy santionany mba inoy ange. Maria, ahoana no atao amin'ny Lazarosy marary mafy ty Zany mihitsy zao mampiasa saina eto. Raha teo zao Jesosy mino amin'ny Fankasitrahany io. Fa aiza tokoa izy zao maninona raha tsony izy akaty hanasitrana azy? Marina ny rakolona ilaza aminy sady Lazarosy ane katiny Andao ary andao mba indrana kely andry zareo atsy avaratratsy. Ojo! Manao ama, maso. Allo ito ihany fa maimaiky Fa misiny. Za fa marary mafy ho Lazarosy
dia mba hiangavy ianao raha mety mba hirahana kely ho any amin'i Jesosy teny hoe marary be mihitsy ny hoe Lazarosy ilay tianao. Zany ve aleo ary aloha andeha hiomana kely vetivety. Tompoko, ny raha ny Marisy Marta nakaty aminao aho, fa marary ilay tianao. Tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Koa noho ny reny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroandro teo ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra. Andehantsika ho any Jodia indray e. Aby eo, voangana teo no itedavany Jiosy torabato anao, ka hakandray va ianao? Tsy 12 va ny ora amin'ny ray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy, fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafotoana izy, satria tsy misy mazava ho aminy. Matory Lazarosy sakaizantsika, fa andeha hamoha azy aho. Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Maty Lazarosy ary faly aho noho ny aminareo, satria tsy teo aho mba hinoanareo, fa andeha sika hankany aminy. Andeha koa itsika miaraka maty amina. Maro ny Jiosy efa tonga nitsapa lahelo amin'ny Marta sy Maria tamin'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy sy ny mpianany, ary efa nilevina hifarany Lazarosy tamin'izay. Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako, nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hitsangana ny anadahanao. Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsangana maty. Izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Eny tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Aiza Maria? Tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy nahita amin'ny Maria nitomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy nitomany koa, dia voto ny fanahiny ka tora-kovitra izy. Aiza moa no nandevenanareo azy? Moa tsy hain'le ty izay nampahiratra masony jamba va no nanao izay tsy nahafaty andra lehilahy ity. Esory ny vato. Efa maimbo izy izao efa efatr'andro anie izay. Tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha io, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinoany fa ianao no naniraka ahy. Ry Lazarosy, mivoa! Va ao izy, ka avelao andeha.
mahery Andriamanitra mahavita zava-mahagaga, tsy misy mahay an'izany afa-tsy izy rery ihany. Andriamanitra ô, mideranao zahay, misaotranao zahay, fa hainao koa no manangana anay raha hatr'izay ho amin'ny fiainana mandrakizay, amin'ny alalan'i Jesoa izay tia anay ihany koa, ka nidina tetỳ an-tany izay tsarovanay androany. Nidina izy mba handray ny toeranay, tonga olona mihitsy mba handraisany ho azy izay rehetra mety ho sazy, vokatry ny hotanay mba hananganana anay, ho zanakam-pandovanao ka na ho faty aza mbola ho velominao ary ho mandrakizay eo anilanao. Misaotranao zahay ray. Amen. Fanainao
lelay tarikana ampitany afatra ho amin'ireo taranaka ahaizany kioa mampita izany amin'ny taranany kibanjinana izao atrafarany Ipanjinanao, 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 Tiffany, tutulubo, Javela kulisi sekoja, ipanjinanao, 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 anakanakanao. Mirary Krismasy sambatra sy tomba voafinaritra ho aninareo ny malagasy